Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nahmaduhu wa nasalli ala rasulihi al-karim wa ala abdihi al-masih al-maud alayhi salam. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Tsadintsika ni sotra an Allah ilajitoa nanmetsika fafana na vitatsika ni andro hafa ni mikasika ni fadekana amty volana masina Ramadan ity. Ary tsadintsika koa nge andefa tsodrano mangataka fitahina amin'ny Allah ho an'ny mpaminantsika masina sallallahu alaihi wa alihi wasalam. Inshallah androantsika rala sy ranabavy piny islam rehetra hajaina hanaraka kely ray amin'ireo hadith na hoe tenin'ny mpaminantsika masina sallallahu alaihi wa alihi wasalam. Ny teny mpaminantsika masina sallallahu alaihi wa salam: laysa siyamu minal akli wa sharbi faqat innama siyam minal laghwi war rafath. Ny fifadiakanina zay ataotsika amin'ny volana masina Ramadan tsy midika hoe tsy mihinana na hoe tsy misotro fotsy, fa ny tena fifadiakanina dia fialana amin'ireo vetaveta sy ireo zavatra tsisy dikany. Raha jerentsika zany teny mpaminantsika masina sallallahu alaihi wasallam dia manome ny definition ny antsoina hoe fifadiakanina izay ataotsika amin'ity volana masina Ramadan ity. Ny tena fifadiakanina tsy midika hoe ianao miala tsy misotro, ianao miala tsy mihinana-kanina, mijery fotsiny le sakafo sy ireo rano, zany antsoina hoe mifady hanina. Fa ny tena mifady hanina tenen'ny mpaminany masina sallallahu alaihi wasallam dia miala amin'ireo vetaveta sy ireo zavatra tsisy dikany. Ao anatin'izany ny kaolozory, ny lengalenga zay efa voarara zay tsy tokony atao amin'ity volana masina Ramadan ity. Elana ireo toetra ratsy rehetra, elana ireo fomba ratsy rehetra zay fazarana, elana ireo zay lengalenga zay fatao izy andavanandro amin'ity volana masina Ramadan ity, satria ty volana masina Ramadan ity dia volana izay fadiantsika hoanina ho an'ny Allah, satria mpaminantsika masina sallallahu alaihi wa sallam nilaza izy amin'ny hadisiny anankiray fa hoe qala Allah, ny teny izy Allah: kullu amali ibn adam lahu illa siyam. Ny teny izy Allah, ny asan'ny zanak'Adama rehetra ho izy dia ho azy afatsy ny fifadiakanina. Izany hoe zay asa zay ataonao dia ho anao izany, fa ny fifadiakanina tandremo fa an'ny Allah izany fifadiakanina izany. Ho ana teny mpaminany masina sallallahu alaihi wasallam: innahu li, ary ny fifadiakanao izy de nganaka, innahu li wa ana ajzi bihi, ary zao izy anome valisoa ho an'olona zay manao zany Ramadan, fifadiakanina am'zany ny volana masina Ramadan izany. Kany hoe izany rahalahy sy ranabavy islam, concentré amin'ny fifadiakanina zay ataonao amin'ity volana masina Ramadan ity, satria ny antony tsika mifady hanina dia misy raisonnement. Allah dia manome raisonnement ao agnatin'ny suratul Baqara fa hoe la'allakum tattakum ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ianareo zay pino, voadidy ianareo ifady hanina tahaka an'ireo olona zay talohanareo, amizay mba ho lasa olona mana-takwa ianareo, amizay ho lasa olona vodim-pinoana ianareo. Donc aoreny volana masina Ramadan, rehefa tapitra ny volana Ramadan, ny olona anankiray izay mbola manohy ny fomba ratsiny, ny lainga ireo zavatra marikoriko, ireo zavatra tsisy dikany, dia ny Ramadan izay ny fifadiakanina zay natao tamin'ny volana masina Ramadan lasa iny dia tsisy dikany, satria inany ny antony fa hoe tsisy dikany Ramadan fifadiakanina zay nataony, satria Allah miteny hoe la'allakum tattaqun, amizay ianareo dia ho lasa vodim-pinoana. Izany hoe ny raisonnement ty fifadiakanina zay ataotsika volana masina Ramadan ty mba hahatonga tsika ho lasa vodim-pinoana, mba hahatonga tsika hanana takwa. Donc tsika rehetra zao ao anatin'ny volana masina Ramadan izany, volana zay nandidiantsika ifadiantsika hanina mba hahatonga tsika ho lasa vodim-pinoana, mba hahatonga tsika ho lasa hanana takwa, hanana fatahorana an'i Allah. Rahalahy sy ranabavy islam rehetra dia izay na elatsika rehetra
ireo zavatra ratsy, ialantsika rehetra, ireo zavatra marikoriko, ny lengalenga, ireo zavatra tsy dikana amin'ny volana masina Ramadany ty. Ary rehefa vita ny Ramadany, tohizy atsika zay fialantsika ireo zavatra zay voalaza rehetra ireo, satria atsika mitady takwa amin'ny volana masina Ramadany ty, hampitombo ny imanitsika amin'ny volana masina Ramadany ty amin'ny alalan'ny fifadiakanina, satria nataon'ny Allah izany mba hahatonga atsika hanana zany takwa izany. Ka wa akhira dawan anilhamdulillah rabbil alamin wa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.